traboina etsalasora nahazo vary sy laoka avy amin'ny filomarika ravalimanana ihany koa. Traboina andavamamba anjezika misedra olana goavana. Fanehoan-kevitra anaty Facebook voatazona eny amin'ny polisy i Maherylanto manandafy. Tompoklasy sy tompoko vavy manohitra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny fitalavitry ny MBS amin'ity ariva ity. Tonga sondra ianao atao anatin'ny fampalalam-baovao ka manasanao amin'ny mpanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao Mbs no maty teto Madagasikara hatramin'ny nanomboan'ny andro ratsy teto Madagasikara ary manodidina ny 3 alina sy 1 hetsy ireo traboina manerana ny Madagasikara raha ny tatitra farany navoakany teo anivony BNGRC. Onja lalaina raha navomanana sy tahirinena. Tsy mitsaha-mitombo nisan'ireo traboina sy namony ainy vokatry ny fandalovan'ny andro ratsy teto Madagasikara. Raha ny tatitra farany navoaka ny birao nasionaly misana ny loza voajanahary na ny BNGRC ny alakamisy ariva dia misy 70 ireo namony ainy manerana ny nosy. 70 amin'ireo no avy eto amin'ny faritra Analamanga. Ny tombo iray ny namony ainy teto Analamanga raha oharina tamin'ny tatitra nivoaka ny Alarobia ariva lasa teo. Lehilahy iray 25 taona avy any Andramasina ity namony ainy ka nampiakatra ny antotanisa ity raha ny fanambarana trany. Raha tsy ahivina dia tsy hita popoka nanomboka ny 13 janoary lasa teo ity tovolahy ity ka ny Alarobia fa 14 janoary vao hita amin'ny vatana mangatsikany. Nentin'ny rano vokatry ny oram-beny kija nateraky ny rivo-doza ana no voalaza fanafaty ity tovolahy ity. 7 kosa ireo namony ainy tany Moramanga. Iray tany Vavatenina faritra Analanjirofo, iray tany Fianaratsoa, 2 tany Ikongo, 2 tany Port-Berger faritra Sofia ary ny 2 tany Mananjary faritra Vadivavy. Ankoatr'izay dia mahatratra 37 sy 750 sy 4 alina ny isan'ny trano dibo-drano tanteraka manerana ny nosy ary ny 13 sy 4 sy 1 alina sy 1 hetsy amin'ireo traboina miisa 80 sy 750 sy 4 alina sy 1 hetsy no monina eto Analamanga. Araka ny tatitra navoaka ny BNGRC tamin'ny alakamisy teo dia mahatratra 12 sy 350 sy 5 alina ny isan'ny olona voaterina afindra toerana noho ny fiakaran-drano ka ny 70 sy 900 sy 4 sy 4 alina amin'ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Fatraboina arivo mahery no mitoby etsy amin'ny EPP andavamamba anjezika amin'izao fotoana izao misedra olana goavana izy ireo efa andro maromaro izay tsy ampy na tsy misy mitsy aza ny fandraisana andraikitra malona izany. Ando Miaratina Mateo Prince. Ny fahasahiranana mamely tsy mbola zarizary ihany koa ny fandraisana an-tanana ireo traboina mitoby eto amin'ny EPP andavamamba anjezika. Sy folisanjatony ponina tety dia traboina vokatry ny fiakarany rano avokoa raha ny tatitra nataony ny tompona andraikitra teny an-toerana. Efa nisy andro maromaro no tsy nisakafo ireo traboiny. Zazamambehivavy avokoa anefa ny 100 amin'izy ireo. Efa antitra ary tsy maharaka ny fotodrafitrasa. Tapitra marary ny ankamaroan'ny olona kanefa toa tsy mbola nisy tompona andraiki-panjakana misana ny fahasalamana tonga teny an-toerana mba anjery azy ireo hatramin'izao. Mbola tsy nisy teo amin'ny anivo fahasalamana mihitsy tonga nefa hita hoe tena mila an'izay le olona ato mararirary daholy manavy misy teraka tsy hitanay hoe atao ahoana ny zavatra tokony atao raha tsy misy tompona andraikitra fahasalamana mba tonga fa dia eo amin'le ny olana ihany koa ty fotodrafitrasa ty fa antitra dia antitra ty EPP anjezika teo ty na ny jiro raha tsy nisy teto tamin'izay vao niditra fa ny ponina izay traboina indray no nanao fa karazana latsakemboka kely madinidinika na matsina ny jiro fil ampoule dia izay aloha vao mba nisy jiro ny eo amin'ny lafin'ny fatoriana dia matory amin'ny tany daholo aloha hatreto izay olona ray sy 200 izay izay lambalamba kely entiny any an-tokantrano dia izay nefa dia mangatsika amin'ny alina satria ny varavarana tsy tia afaka miditsony efa antitra dia ahoana dia tsy nitazapotsiny manoloana ity tranga ity ireo tanora beazina sy mpiandraikitra ao anivon'ny tily faritany Analamanga afovoany efa anaritra herinandro mahery no nanao ny fanadihadiana ifotony izy ireo ka nafana ny tadiny paikady
anampiana ireo trabo iny. Natao laram-pameana ny fanomezana sakafo azy ireo, toy ihany koa ny fanentanana mikasika ny fahadiovana sy fidiovana ho an'ireo ankizy. Usurako savony. Kuskseako tsara. Vaka amin'ny rano madio. Aifikifiko. Dia nanomboka tamin'ny herinandro tamin'ny talata tany izahay no nanomboka nanao ny enquête teto Andavamambanjezika. Dia tena tsapanay tamin'izay fa tena sahirana eo amin'ny lafin'ny ara-tsakafo ny tato amin'ny centre tato, satria tamin'izany dia mahalana ny fisakafoanana. Teo ny nitsirian'ny hevitra hoe ndao izahay tily mihitsiny no anangona isaky ny mpikambana katsaka sy ronono. Dia izahay ihany no andro an'izany dia androany no fotoana no fantenina mba hahafahanay mizara izany ho an'ny centre ato. Fa tsy katsaka ihany no zarainay ato fa tena izara fanabeazana izahay, izara tsika, ary indrindra koa izara toanaina ho an'ireo zaza tsy ampitondra. Iray vatsy, iray aina isika dia tena manentana ny mpiarabelona rehetra hifanometanana fa dia ndao hifanohana fa mbola maro ireo trabona, maro ireo sahirana ary adiditsika tily manatanteraka izany. Fifanampiana teo amin'ny sampikambana ihany no nahafahana nanatanteraka ity hetsika ity. Manana didy sy andraikitra amin'ny fanampiana sy filatsahana tsitrampo, anavotana ny tandrazana sy ny namana ny skoto araka ny fotom-pijoroany. Tsy janony eto fotsiny ny hetsika fahitadivaolana, ahafahana manampy ny mpiarabelona izy ireo raha ny fanazavana. Ankoatra ny hetsika tahaka izao dia manao ny fanentanana ny olona, manoloana ny loza sy ny tandindomindoza ihany koa izy ireo. Fanidina Andalambe naneo ny atezerany vokatry ny fatapahan-jiro isan'andro izay lavareny ny mponina teny Ivandry omaly alina. Nandoroko diarana tena ampovoan'ny arabe ireo mponina nanehoany ny atezerany. Raha ny fitarainan'izy ireo dia efa isan'andro no ahitana fatapahan-jiro lavareny eny amin'ny faritriny ka leo izy ireo ka antony iray nanaovany izao fietsika izao. Tsara ihany manamarika fa tsy neny Ivandry ihany akory no misedra izay fatapahan-jiro lavareny efa saika ho isan'andro izay fa ny faritra rehetra eto andrenivohitra rehetra mihitsy izany. Fafadiranovana kosa ny ankamaroan'ny malagasy mitrongo voaomana. Atao tsy tazan'ny mpitondra fanjakana akory nefa izany. Hoy ny tanora iray raha niresaka tamin'ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity, manoloana indrindra ny zava-misy iainan'ny mponina eny amin'ny faritra Iva amin'izao fotoana izao. Fantatry ny mpitondra tsara izy ireo rehefa amin'ny fotoana ny fifidianana, saingy mifanohatra amin'izany kosa rehefa tonga eo amin'ny toerany. Mila tonga saina araka izany ny vahoaka indrindra hoy ny tanora. Fanampanazavana. Efa manakaiky ny fifidianana, eritserety kely ny fampanantenana ny mena, ny filomanim-bahoaka moa zany hoe ho averina ny tanin'ny malagasy rehetrarehetra, nefa le tany ara ankehitriny lasa ny vazaha daholo. Zay tanora efa mandinika an'izany zay, tanora no avy ny firenena. Aiza zany ny taranakay afaka taona vitsivitsy eo, aiza le fampanantenana ny mena mpitondra, aiza ny be ny tanàna milaza hitsinjo ny vahoaka, hidina ifotony, aiza ny fakotra lazaina tsony. Jereo tsara ny kanal rehetrarehetra, ary aty ambany tanàna aty moa zany le izy tsy hitany zareo eny ambony eny. Zavatra tsy miteraka soan'ny vahoaka nefa zao ny hiazaka zany mpitondra. Misy fiantsakany aty aminay ve le teleferika rehefa kelikely eo, tsy malala jerena ve hoe fantrany malagasy. Simba netany, maty biby fiompy, simba daholo ny rehetrarehetra. Zavatra rendrarendra mamaika, tanora ho ahy izahay mandinika tsara mijerino hafa. Samy mandinikatsika malagasy, efa ho avy moa zany ny fifidianana. Aza maty ny rendrarendra, aza maty ny watahoata fotsiny, fa ndao tena hitsindrony zany hoe firenena izany. Jereny fijaliana aty ambany tanàna aty tsy hitany mpitondra zany, nefa rehefa avy eo ho avy ny fampelezan-kevitra, iza ihany ny tamadamazana aty ambany aty. Samy tonga saintsika rehetrarehetra amin'izany zavatra izany. Fiara lehibe iray nitondra menaka no nivadika
teny mandraka any amin'ny lalam-pirenena faharoa androany atoandro ny fandrombahany olona ny nakany menaka very tamin'ity fiara ity ary saika nitondra tavoahangy sy bidon avokoa ny akamaroan'ireo olona maka izany menaka izany. Atapaka tanteraka moa ny fifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena faharoa iny vokatry ny fivadian'ny fiara lehibe iray ity. Araka ny vaovao avy any an-toerana dia tsy nisy ny ainana fohy fa ny fampitehan'ilay fiara lehibe kosa no nisongadina. Tsy mbola fantatra mazava kosa ny antony nahatonga izao loza izao. Fa manomboka androany kosa ny ampahifadalana amin'ny lalao iadina ny amboaran'ny Afrika taranja baolina kitra izay atao any Cameroun any amin'izao fotoana izao. Ho an'ny androany dia lalao roa no atao ka ny voalohany amin'izany dia ionan'ny Cameroun izay mpampiatrano amin'ny ekipa ny Gambia. Amin'ny folora alina ora eto Madagasikara kosa ny lalao ifandrianan'ny Burkina Faso amin'ny Tunisie. Rampitso alahady no iona ny Pharaon Égypte sy Lion de l'Atlas any Maroc ary ny ekipa ny Guinée Équatoriale kosa no ifanandrina amin'ny zareo Sénégal. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena no entsika manohy ny fiarahana amin'ity ariva ity taorian'ireo fivorian'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny firaisamben'ny firenena afrikana andrefana na ny CEDEAO omaly zoma dia nahato tsy ho isan'ny mpikambana intsony i Burkina Faso. Ny fananganam-panjakana nataona miaramila tany an-toerana ny alatsinainy 4 janoary lasa teo no anton'izany sazy izany. Mitatitra amintsika ny antsipriany mikasika izay indrindra onjalalaina raha ny avy manana tahirinena. Le Burkina Faso suspendu de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Nahatso mpikambana ao amin'ny firaisamben'ny firenena afrikana andrefa ny Burkina Faso raha ny fanapa-kevitra ndraisin'ireo firenena mpikambana ao Malzuma. Antony nandraisana izao fanapa-kevitra izao hoy ny filompitantana ity firaisamben'ny firenena afrikana andrefana ity Nana Addo Dankwa izay filoham-pireneny Ghana dia noho ny fanaovan'ireo miaramila Burkinabe fanonganam-panjakana tao Ouagadougou tamin'ny alatsinainy 20 janoary lasa teo. Ity fanonganam-panjakana ity izay sokajiny ity filoham-pirenena Ghanéana ity fa mifanohitra tanteraka amin'ny fitsipika demokratika ny fikambanany. Mali, Guinée ary Burkina Faso, firenena afrikana telo nahitana fanonganam-panjakana nataona miaramila ary mbola ao anatin'ny krizy vokatr'izay fanonganam-panjakana izay amin'izao fotoan'izao. Manao fanairana ihany koa ny filoha ghanéana manoloana ny firongatry ny fanonganam-panjakana ny Afrika andrefana. Matahotra mety fiantraikan'izay fanonganam-panjakana izay ny tenany raha ny fanambarana nataony. Tokony ho zava-dehibe ho antsika rehetra amin'ny fiaratsian'ny toe-drala politika eto amin'ny faritra misy antsika. Tsy misy firenena tsy afabela amin'ny fisehony eo amin'ny fiarahamonina ary tsy maintsy mandray fepetra isika mba hamongorana izany. Etsy andaniny milaza ny akamaroan'ireo Burkinabe fa tsy nanampy ny fireneny akory ny CEDEAO ary tsy ilain'izy ireo ny fisian'ity fikambanana ity. Andrasana moa ny fahatongavan'ny delegasion avy amin'ny firaisamben'ny firenena afrikana andrefana ao andrenivohitra Burkina Faso atoato ary antenaina hitondra vahaolana ho an'ity firenena ity ny fahatongavan'izy ireo. Fa ireo traboina ao anatin'ny komina Nalasora indray no nisitraka ny fanomezana sakafo vary sy laoka avy amin'ny filoha marika Ravalomanana tamin'ity androany ity. Tonga nanatrika izany ny birao politika TIM sy ny solombavambahoaka ary ny ben'ny tanàna ao Alasora. Ny antsipriana izay avetrany ary eo amin'ny sary sindra-tsary ny Manora Andriamalala. Nitoy androany ny fitsinjovana manokana ireo olona traboina ao amin'ny distrika Navaradrano ka ny komina Alasora indray no nisitraka izany fanampiana izany avy amin'ny filoha marika Ravalomanana. Ben'ny tanàna lany tamin'ny anarany antoko TIM no miasa eto amin'ity komina ity ary anisany nandray ireo fanampiana avy amin'ny filoha marika Ravalomanana ireo. Fantatra ihany koa fa saika ampodiana rahampitso avokoa ireo traboina ireo satria efa nidina ny rano. Amin'ny ben'ny tanàna ny tena moa zany dia misaotra voalohany indrindra aloha ny filoha Ravalomanana sy ny antoko tiako Madagasikara androany izay tonga teto amin'ity sujet Alasora ity nanatitra izao fanampiana sakafo atoandro ho an'ireto trabona ireto izao ary arotina ihany koa ny fisaorana ireo rehetra izay tonga tetỳ amin'ity komina Alasora ity
nanome ny fanampiana sy nitondra ihany koa ny tsirambony tanana tao anatin'izao vohikava mahatratra izao teo ireo olotsotra ny tokony ndraiky mpanjakana ny solovam-bahoaka dia samy nitondra ny anjara birikiny avy tato anatin'ny fiatrehana ity loza voajanahary ity. Manomboka androany zany dia ifandamina ny eto amin'ny commune Lasora ny amin'ny fampidiana ireo trabona ho an'ny rapitso satria efa nidina ny rano ary efa hitana ihany koa fa efa azo hipetrahana ny akamaroan'ny trano ireo trabona dia no fandaminana zany izahay ny amin'ny fampidiana ireo trabona ireo manomboka rampitso. Nijoro hatrany ary teo anilan'ny vahoaka malagasy hatrany ny antoko tim sy ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Ny tim tokoa mantsy dia tsy mitsinjo afa-tsy ny sosialim-bahoaka. Raha mahafantatra zay tarihan'ny président Marc Ravalomanana dia na dia tsy eo amin'ny fitondrana ary dia mandray anjaikitra sy mandray anjara biriky foana amin'ny atao hoe vona mahazo ny olom-pirenena ohatran'izao. Eny na amin'ny fahasiaranana afaka dia mijoro sy miatrika foana ny atokotiko Madagasikara satria lo Marc Ravalomanana moa zany dia tena hoe mijery sy tena hoe manahoana ny fiainan'ny vahoaka malagasy indrindrandrindra amin'izao rahantsika mahafantatra fa tena miaina ao anatin'ny fahasaranana ao anatin'ny fanitrana nefa mbola tratry ny aretina tratry ny atao hoe vona voajanahary ihany koa dia tena mijoro ary izany indrindra no antony atongavana eto amin'ity atao hoe CG Lasora ity dia manao zay atao hoe fanampiana an'ireo trabona ireo zany amin'ny famezana sakafo. Tsy niteto ihany fa nanontany Ambohimanambola sy teo anatin'ireo atao hoe arrondissement Anankena ihany koa tao Antananarivo renivohitra sy ny Ambohidratrimo sy ny Atsimondrany ihany koa zany. Ka izay no atao hoe fandraisana anjara aloha ny amin'ity fa manaraka zany mbola jerenao ihany hoe ahoana ny toy andray amin'ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny atokotiko Madagasikara. Tsapa kosa fa tena tara loatra trany ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana ary tantaratra indray zany tamin'ny loza voajanahary ny seho teto Madagasikara iny. Ka ny fahitana anazy dia nisy ny fahatarana teo amin'ny fanomanana ny fiatrehana an'izany voina voajanahary zany satria raha ny finemenomana zay eno tany amin'ireny sita rehetrarehetra nandananay na tamin'ireny vahoaka zay nantonainy amin'ny fotondrainy dia nisy an'izay fimenomenomana zay satria marina fa tsisy ny famotona tamin'ny voina voajanahary fa tampoka foana ireny fa zay natao hoe tokony mipetraka mialoha ny politika mpanjakana hiatrehana an'ireny zavatra ireny. Ny zavatra hitanay tsy ampy ihany koa dia satria raha maheno ny filazana sy ny fanehoan-kevitra ataon'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fanjakana dia saika mitaraina na eo amin'ny tsy fampian'ny olona ary satria raha tsy laza fotsiny eo anivon'ny BNGRC zay nilaza fa tsy misy afa-tsy amin'ny 20 amby zato eo izy nipiatsehatra ao anatin'izay dia tsy asahana mihitsy ny Madagasikara ray manontolo. Izay dia mahatsapa fa ny amin'ny fotoan'andro ohatran'izao ny tokony hanehoany fitondram-panjakana ny firaisan-kina ny malagasy hanentanana azy amin'ny atonjona hoe appel à la solidarité nationale. Marina fa vao tamin'ny filan-kevitry ministra tamin'ny Larobia teo moa no namoahana an'ilay décret ametrahana ny ao anatin'ny ina moa zany état d'urgence ataontsika hoe catastrophique tsika fa le appel national mihitsy amin'le fifanomezan-tanany samy malagasy tsy tokony atao enatra ho antsika malagasy no miangavy ny fifanomezan-tanana na amin'ny alalan'ny fikambanana na ny antoko politika fa ity araka ny lazaiko teo hoe tao-trano tsy vitany rery ary asa vadi-drano tsy vita ka tsy fanakona. Anjato ny moa trabona anazy izao fanampiana teto amin'ny CG Lasora androany izao. Fanampanatsoina tena amin'ny polisy androany i Maherlanto manandafy atao amin'ny sampana cybercriminalité no nampiantso azy ary dia nitanana violent mandritra ny Vaovao Mbs Alarobia ity mpanao politika ity nantsipria zay avetrany ary eo amin'ny sary sindra tsara ny Manora Andriamalala hatrany. Tazomina Vaovao Mbs Alarobia eny anivon'ny polisy ary hiakatra fampanoavana amin'ny alatsinainy ho avy zao i Maherlanto manandafy. Androany tamin'ny 7h06 maraina no nigadona tena amin'ny polisy anosy tao amin'ny cybercriminalité ny tenany. Fantatra fa noho ity fanontaniana napetrany tao anatin'ny tambajotra tserasera Facebook ity no antony nanenjehana azy sy ny hoe faniratsirana androm-panjakana. Fantatra amin'ny fanakianana mafy dia mafy izao fanjakana Andra Joel izao tokoa mantsy ity mpamakafaka politika sady mpahay toe-karena ity. Raha ny farazavan'ny Maherlanto manandafy hatrany mialohan'ny idirany tao amin'ny polisy dia nanamafy izy
fa tsy ampiova azy amin'ny fitsikerana ataony izao manjoa azy zao manoloana ny fitantanan-draharaha-panjakana tsy mandeha amin'izay eto Madagasikara. Ny zava-misy moa zany dia planté anankiroa chef d'inculpation anankiroa ny anenjehana. Ny anankiray hoe nanelitsao aloha tsy manankininy tsao reny fa reo efa niratsy rany tena marina naniratsira marina ary dia alefa soarany zavatra ataonareo dia vonina ninina zavatra miainga rehetrarehetra eo dia vonina mahery lanto manandafy tsy matahotra anareo manandafy mahery ary tsy anaiky mihitsiny viraina ohatra zany ny tasin'ny fanjakana mandeha nareo lanilanareo fahatany amin'ny rebanareo ary ny vola tsy mampaninina raha fandao dia fampitady etontsika. Ny tamin'izao zava-mitranga eto Madagasikara izao dia marary no avy ny demokrasia eto Madagasikara ary tena angam-piasa tokoa ny mpitandro ny filaminana rehefa ny mpitondra fanjakana izay pindrana fahefana fotsiny ihany no voaresaka. Nambaran'ny polisy pirenena tao anatin'ny tambajotra-tserasera ny omaly ariva ihany fa enjehiny lalàna ny faniratsirana ny rafim-panjakana ka tsy maintsy andraisana fepetra ireo izay tsy manaja izany mba hipetraka trany sy ajaina ny sotoavina malagasy. Ny tany mpanara-baovao sy ny vahoaka malagasy aloha hatreto dia manao amin'izana tsindrinila ny fampiaran-dalàna eto Madagasikara satria raha tsy laza isika dia efa tamin'ny taona 2024 no efa nitory tena nivon'ny cybercriminalité ny filoham-pirenena teo aloha sady lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara Marc Ravalomanana momba ny fanelezana vaovao tsy marina sy faniriako faty ary fangalaratsony niatra tamin'ity filoham-pirenena teo aloha ity. 2024 sika zao tsy nandry nisam-peo intsony ny mpitandro filaminana momba ny raharaha io. Ity filanjana vatapaty nataon'ny olona miakanjo volomboasary tamin'ny 2024 itony ihany koa dia tsy manandraisana fepetrakory na dia kely ary. Ny taloha izany dia marary ary tena efa mitsipozipozy tanteraka ny demokrasia eto Madagasikara. Ny lalàna dia nampiarina ho an'ny mpanohitra sy izay masamy teny tsy mety ataon'ny mpitondra. Fa nanantanteraka fitsangatsanganana sy dia tongotra nampitondraina ny anarana hoe randonnée découverte ny fikambanan'ny tanora Tima Atsimdrano tamin'ity androany ity ny ainga tetsy ampitatafika ary ny afara tamin'ny fitsidiana ny rovana Tsahatita izany tratra ny tanjona ho azy ireo ary hotohizana amin'ny hetsika maro isan-karazany ity taona 2024 ity. Avitra Sondrabe sy Tahirinena. Tanora manodidina ny 100 no tonga namaly ny antso ho an'ity hetsika nokarakarana ity ho an'ny androany. Fanatanjahantena, fitsidiana, firaisan-kina, fifampitaizana ary fifampizarana ao amin'ny samy tanora ny distrika Antananarivo Atsimondrano no anton'izao. Ireo tanora mpikambana ato anatin'ny tanora Tima ihany no ny fanampy tamin'ny fikarakarana ny hetsika. Antony lehibe nanosika azy ireo ny tenin'ny filoha Marc Ravalomanana izay filohan'ny antoko tiako i Madagasikara ny fiandohan'ny taona teo mikasika ny tokony hijoroana amin'ity taona ity ka izao indrindra no nentin'izy ireo anombohana ny fandaharana asany ho amin'ity taona 2024 ity. Ny hetsika natao androany zany dia randonnée sy découverte izay nikarakaran'ny tanora Tima Atsimdrano izay nanasana ny rehetra tsakanavaka tao ny tanora tao ny lehibe ary tao ihany koa ny vehivavy. Tanjon'ity hetsika androany ity moa zany dia raha nanomboka ity taona ity dia nametraka ny filoha Ravalomanana hoe taona ny fijoroana dia zay mihitsy no anisany hoe anentana ny ankizy zay mba say hijoro ho an'ireo jeune Tima mbola any ambadimbadika any na tsy ny jeune Tima ihany ary zao hetsika zao tena anisany ihany koa ao anatin'izay fanentanana zay satria ao anatin'izao no ahitana ny firaisan-kina, fifampizarana, fifampitaizana eo amin'ny samy tanora ka eto zany dia mandefa antso ho an'ny tanora rehetra ndao hiaraka fa ao anatin'ny fiarahana ohatr'izao no ahitantsika ny sosy no ahitantsika ny lalana mety ahafahantsika mivoatra eo amin'ny mahatanora antsika aloha voalohany indrindra sy ahafahantsika mitondra ihany koa ny anjara birikintsika ho an'ny firenena. Tsy hijanona treo fa hitohy hatrany ny hetsika ho an'ireto tanora ireto izay sady anaty fameloma mason'ny tanora mpikambana manerana ny distrika Antananarivo Atsimondrano fa eo ihany koa ny fijoroana amin'ny mahatanora mba ho fitaratra amin'ny lafiny maro sy maneho ny firaisana.
afa-tsy mangataka vola any amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ireo mpamatsy vola mahazatra ny fanjakana andro irajoelina noho izao loza miatra eto amin'ny firenena izao. Antony maro no mety mahatonga izany saingy faneho-kevitry ny solombavam-bahoaka Emilia Mbosalama dia mazava fa tahotra ny tsy azo noho ny kolokolo maro ny tranga teto Madagasikara. Nantsiprian izay avetrany ary eo amin'ny sary sindran-tsariny Manora Andriamalala. Tsy re mihitsy tamin'ny fandalovany andro ratsy teto Madagasikara iny hoe niraradraraka ny fanampiana azon'ny Madagasikara avy any ivelany entina hiatrehana ny vokatra sy ny takaitra navelany ny andro ratsy iny. Voatery ampiasa ilay vola $50 ao anatin'ny fond de contingence avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny fanjakana Rajoelina raha nitapaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra faranteo. Antony maro nefa ny mahatonga izany. Efa tsy mety le fitantanana eto dia tonga izy dia nijery aloha tsy mangataka sao tsy mahazo satria fitantanana ny zavatra omeny mivaina eto dia tsisy mangarahara na kely azy raha janary tsy afenanareo zavatra mitranga fotsiny raisy fotsiny hoe fitantanana ny Covid-19 zao nakaiza le bombo susety voaka ve iny nakaiza ny écran plat voaka ve iny nakaiza le remboursement frais médicaux ny amiral de Diratsiraka izay lazaina hoe any amin'ny volan'ny Covid-19 nefa aretina nanaovana le remboursement zavatra mety kodina taona zany rehetrarehetra zany nakaiza le vidanana le 4x4 lazaina fa hoe nindramina ampindramina fa tsy manamboly lazaina nefa vidiny hoe nakaiza tsy mazava tsony ny filoha miteny hoe nindramina niary amin'ny ministra miteny hoe nindramina filoha miteny hoe vidiny dia nakaiza zao reny zavatra reny zany zao amin'izao zavatra hoe tsy mahita 4x4 tsony ianao hoe isan'ireny hoe Covid-19 reny mandeha tsita reny Toyota reny tsy hita tsony tsy mahita andreny ambulance hoe Toyota be dia be tamin'ireny ianao fa le ambulance meny koreana no hita mandeha mitondra olona sy ny ambulance ny atao hoe privé dia zany zavatra zany no fatahorana hoe ohatran'ny hoe manora amin'ny tsy lany zany le mpitona amin'izao fotoana satria tsy mangarahara ny tantanana an'le vola rehetra men'ny mpamatsy voly ohatra fotsiny hoe Covid-19 izay misy hoe $800 millions tsy mangarahara ny audit hatramin'izao tsy mety mivoaka. Fa ankoatr'izay dia mahagaga mihitsy ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity fa tsy mety hain'ny fanjakana Rajoelina mihitsy ny tena marary ny vahoaka. Io resaka teleférika io inona ny atao hoe lara-pahamehana tsy aloha ve io raha zaraina ho amin'ny fokotany ane io eto Antananarivo mahazo 13 milliards isaka fokotany sa 82 inona tsy ho vitan'izany raha tena karakarana ny eto amin'ny fokotany tena madio fitantanana zany hoe fa tsy mandeha amin'izany fa zany hoe jerena le lara-pahamehana ho an'le vahoaka zany dia tena tsy izy mihitsy. Mampalahelo amin'ny tranga tahaka izao dia ny vahoaka malagasy hatrany no mizaka amin'izao fanjakana tsy misy mangarahara izao. Ny malagasy ihany koa no hibaby ny trosa mioam-pampana no nirendrarendra ny andro Rajoelina. Fa mandalo fasarotana ny fitantanana ny commune Nambavatokana Itosy amin'izao fotoana izao. Betsaka amin'ireo lalambolan'ny commune no tsy fantatra mazava ny fampiasana azy. Etsy andaniny ihany koa dia manao tsindry azo lena amin'ireo mpitantana rehetra ny ben'ny tanàna ao an-toerana satria dia milaza fa malala olona ambony avitra Solondrabe Mateo Prince. Miady tanteraka tsy misy ny fampandrosoana entina ampivelarina ny fampandehanan-draharaha eo amin'ity commune ity ankehitriny. Ny fananganana ny teti-bolan'ny commune 2024 tsy misy fiovany fa dika mitovy amin'ireo teo aloha ihany kanefa ny tsena sy ny fidiram-bola hafa misy fiovana hatrany. Ireo tompona andraikitra misahana ny fanaovana ny teti-bola ihany koa tsy mahafantatra mazava ny tena misy marina amin'ny fananganana izany teti-bola izany akory ka antony mitarika ny fahaverezam-bola izay tsy fantatra mazava hoe makaizatra amin'izao. Ny responsable ny budget eto amin'ity commune ity tsy mahalala ny bisibahany akory ny budget rehefa anontaniana sy adiadiana mikasika an'lizy ary ny maire adjoint ny responsable ny finance eto amin'ny commune tsy mahafantatra ny eo akory tena mahavariana mieritreritra n'izany. Ny maire rehefa anontaniana mikasika an'ireo budget ireo dia valiboraingina no hitanao anatin'ilay ny budget ihany koa dia copie-collé 2018 2019 2020 2021 copie-collé tsy misy zany fampandrosoana tsy misy zavatra hoe tokony ampy nefa mivoatra ny fiainan'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao tsy ekenay zany ny be loatra ny vola vereto. Lazaina fa ireo mpanohatra sy mijoro mandany tsirariny indray ny fototry ny fikorontanana
raha nanamafy ity mpanolotsaina ity mitady izay aniliana tsy mety ataony ny be ny tanàna ary manao fandrahonana fa mahalala olona ambony ka manao tsindry azo lena amin'ireo mpikambana mpitantana. Ny fomba fiasany tsy mahomby sy tsy mazava ka miteraka ny tsy fihetezana maro. Misy resaka mandeha hoe ny tim ny blocage ny fampandrosoana eto amin'ny commune Mbavaditokana. Izaho miresaka aminareo tsy tim fa diso ny filazana fa hoe blocage ny tim ao anatina fampandrosoana. Fa izahay mihitsy no mahita fa hoe tsy manana inisiativa mihitsy ny mpitondra eto amin'ity commune ity ampandroso ny commune ka mandeha ny feo hoe blocage zay mpanolotsaina dia diso zany tsy mazava ny fomba fiasa. Ankoatra izay misy apahany amin'ny fanapahana ny délibération na ny délibération tsy tanterahan'ny fahefanam-panatanteraka eo amin'ity commune ity. Tsy ekena velively ny fanaovana tsindry ka nanaovan'ny mpanolotsaina antso ny amin'ny tokony isian'ny fifampidiniana fa tsy vahaolana hoy izy ny fanaparam-pahefana. Dia izay koa ry tompolasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tahaka ny mahazatra dia ny fandarana global news avy hatrany no arainao aorian'izao fampahalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny fandarana ahoana marina ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe one shot kosa no arainao aorian'izay fandarana anankiroa izay veloma tompoko.